isia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. De miarabanao ndray avana afaka miona amin'ity sehatra ity isika amin'izao ankehitriny izao. Efa mandinika isika ny amin'ny fanekena vaovao zay nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Ny fanekena vaovao zay raisitsika araka ny Hebreo 9 ny 7 hatramin'ny 13. Tsy maninona verina vakiny zany ampiverina ny saintsika ao anatin'izay nifampitariana teo aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy nanatsiny zany fanekena voalohany zany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Fa nanome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehovah zay anaovako fanekena vaovao amin'ny tanak' Israely sy ny tanak' Joda, nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, ary za kosa dia tsy nitandrina azy hoy Jehovah. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny tanak' Israely. Rehefa afaka zany andro zany hoy Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony, ary zaho Andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny lalàny avy izy, na hanao hoe mahalala ny Jehovah, fa samy hahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy hotrarovako intsony ny fahotany. Amin'ny nanaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa zay tratra ela sy miaantitra dia efa madiva ho levona. Amen. Raha fitiniko fotsiny ry havana ny zavatra andresana teo aloha dia izany teny zany mazava tsara hoe nanao fanekena vaovao Andriamanitra satria le fanekena taloha zay mitaky zavatra be dehibe masina sy ambony, satria sitra tena hevitr'Andriamanitra ny fanekena taloha. De le olona naovana amin'ny fanekena nefany no tsy tandrifin'le izy, tsy manan-kery anatanterahana le fitakiana. De nanao fanekena vaovao Andriamanitra, ary zany fanekena vaovao zany zay nataony amin'ny Israely sy Joda ihany, rehefa verinao amin'ny taniny izy, zay le hoe rehefa afaka zany andro zany, verinao amin'ny taniny zany Israely natambatra ira ihany, dia anao fanekena vaovao amin'ny Andriamanitra. De io le fanekena vaovao ndresahana teo io zany fa mivakina teo. Fa zany fanekena vaovao zany itsika kosa de ny ankehitriny misitraka mielohan zany fanekena zany, fa tsy miandry an'izany hoe iverenan'ny Jiosy ao amin'ny taniny zany. Satria zao mantsy no ambaran'ny filazantsara araka ny Mateo 9:20, ny 7:20 sy ny 8:20. Jesosy no miteny zany. Ary nandray kapoaka izy, ka noho nefa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ty, fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena zay ratsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Zany hoe iry amin'ny vodipejy dia hoe ny fanekena vaovao tamin'ny raha, dia ny raha ny zanak'ondry, ny zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo zany. Dia tsika zany ankehitriny zao sahady dia efa misatatra mialohan zany, fa ny Jiosy mo sy ny Israely moa zany sy Joda amin'ny fotoan'andro rehefa miverinao amin'ny taniny izy any amin'ny fanombohan'ny 10 fotoana, efa hitantsika teo zany teo aloha, dia zay izy vao isitraka an'io fanekena vaovao io. Le misy votoatiny anankitelo mazava tsara le fanekena vaovao. Araky ny 12 aloha dia amindra fo amin'ny tsy fahamarinan'Andriamanitra, misy famelan-keloka zany. Araky ny 12 dia misy fampidirana ao anatin'ny olona fa tsy hanivelany tany amin'ny vato fisaka intsony, ny sitrapon'Andriamanitra, ny lalàna sy ny teniny, ary izay mahatonga an'le olona ho lasa olon'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia Andriamanitra ireo olona manaiky azy zereo. Ny fahatelo ao anatin'le votoatin'le fanekena dia hoe hahalala an'Andriamanitra izy mihitsy, Andriamanitra mihitsy, fa tsy ny asany fotsiny na ny nataony fotsiny na ny teniny fotsiny na ny sitrapony fotsiny, fa izy mihitsy amin'ny maha-Andriamanitra velona azy dia ho fantatra araky ny teniny 10:20 hoe samy alala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Tena zava-dehibe zany ry havana. Ndao ary havana asesitsika ireo asesitsika amin'izao fotoana manaraka rehetra zao
ny voalohany zany lo ny famelan-keloka ny zay le votoatony resantsika voalohany ny amy famelan-keloka ao anatin'le fanekena vaovao a zao no ambaran'ny soratra masina fa mindra fo amy tsy fahamarinany aho ary tsy hosalovako intsony ny fahotany zany hoe misy famelana ny eloka zany aho a araky zao teny zao de aminy anarana hoe tsy fahamarinana sy fahotana ny tsy fahamarinana atolo koa dia mifamatotra amy lalàna zay nomeny Jehovah'Andriamanitra fitsipika zay zany le izy mididy folo ngama mididy folo de manaraka an'iny fahamarinana iny araky zay efa napetraky Andriamanitra iny mifamatotra amy lalàna zany ka hoy izy hoe amindra fo am'izay tsy fahamarinany tsy fahatanterahany fankatoavana lalàna zay kanefa milaza fitsarana zany le famindram-po io ataon'Andriamanitra io misy zavatra tsy maintsy tsaraina aloha zany tsy fahatanterahany tsy fankatoavany olany lalàna tsy maintsy tsaraina ary fantatsika mazava tsara fa tao am Kristy Jesosy no nanaovana zay fitsarana zay izy no mitondra ny vokatry ny fitsarana satria tsika ny tsy nanaraka ny lalàna tsy vitatsika nanaraka azy nitakinitsika fa tsy navita satria malemy de natao tonga olona ny zanak'Andriamanitra tao amy tenany de izy ny tsaraina iny nombona tamin'ny azo fijaliana zay no ahafahan'Andriamanitra mamindra fo amy tsy fahamarinana fa tsy hoe nanota de mibebany eo a de mitomany eo de mifony eo tsy zay zany mahatonga an'Andriamanitra afaka manao mamindra fo amy tsy fahamarinatsika fa Jesosy Kristy no mitondra ny vokatry ny tsy fanarahan-dalàna tsy fahamarinatsika de vita ny fitsarana de afaka amindra fo Andriamanitra amy tsy fahamarinatsika ny faharohitatsika eto hoe amindra fo amy tsy fahamarinany aho ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany ny fahotana ndraiky kosa zany rehavana dia resaka moraly io resaka fitondran-tena resaka fisainana avy ao anaty de reny zavatra reny zany rehefa avelan'Andriamanitra ny tsy fahamarinana de tsy mahatsiaro n'zany fa fahadisoana moraly fahadisoana fitondran-tena sy fahadisom-pisainana zany tsony Andriamanitra fa avelana zany a noho ny lay fanekena vaovao rehavana le hevitry le teny hoe fanekena mihitsy zao ny tena tsy maintsy azavainy fa inona moa zany fanekena zany araka an'Andriamanitra ny fanekena araka an'Andriamanitra de efa nataony hoe testamenta mihitsy nataony testamenta ka ny fanekena vaovao de efa nataony ho testamenta vaovao antaony hoe vakina vetivety ny Hebreo 7 ny 5:10 ka hatramin'ny 5:17 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany de mpanalalana am'izay fanekena vaovao izy matsen'i Jesosy zany rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amy fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba azon'izay vao antso ny teny fikasana de nilova mandrakizay fa raha misy didi-pananana de ry am vodipetry hoe fanekena fa raha misy fanekena de teny foany zany raha tsy efa maty aloha lay nanao azy fa mafy ny didi-pananana ny fanekena rehefa tonga ny fahafatesana fa tsy mafy akory zany raha mbola velona lay nanao azy tanao zany a ary tsika fa vakina teony hoe nanao fanekena vaovao Andriamanitra tamy rahany Kristy de iny rahany Kristy iny zany le milaza le fahafatesana fijaliny de ny fahafatesany efa maty Jesosy de kanefa tsy maty fotsiny izy fa nitsangana tamy maty fa le izy maty aloha zany le ndesana maty noho ny fahotana zao noho ny tsy fahamarinatsika sy ny fahotantsika maty izy noho izany ka nitsaraina dia nanaovan'Andriamanitra fanekena tamy rahany zany raha tokany zany fanekena vaovao zany de hoy izy ty teny ty hoe fa raha misy fanekena de teny foany zany raha tsy efa maty aloha lay nanao azy fa maty fa mafy ny fanekena rehefa tonga ny fahafatesana fa tsy mafy akory zany raha mbola velona lay nanao azy efa maty Jesosy zay ny hevitry ny teny hoe fanekena ary zay no mbola amafisina tian'ny Apokalipsy 1:5 tapany 2 hoe ho an'izay tiatsika ka namahatsika ho afaka tamy fahotatsika tamy rany le fanekena tamy raha zany no manafaka atsika amy fahotana sy ny tsy fahamarinana ry avako tsy afaka miala intsony zany Andriamanitra
fa izy ny namatotra ny tenany tamin'io fanekena io. Ary ny testamenta tompo raha atao amin'ny fiainana andavanandro zao rehefa maty le nanao le testamenta, ohatra hoe ny ray aman-dreny zany, de ao izy milaza ny fizarana ny fananany ho an'ny zanany sy ny taranany, de rehefa sokafany iny testamenta iny de tonga de manan-kery, averiko a, manan-kery amin'ny fotoana zay anokafana an'iny testamenta iny a, lay fanekena tao votoatiny le fanekena. Ka Jesosy Kristy efa maty, de nitsangana tamin'ny maty izy fa tsy maty fotsiny fa nitsangana tamin'ny maty, misokatra zany le fanekena vaovao zao, ary tonga de azo aiainana am'izay, de manan-kery avy hatrany, ary tonga de zay no marina fa tsy ovan'Andriamanitra intsony, fa izay fanekena efa nataon'izay ao amin'io zany. Ry havana, efa hitatsika teo zany fa tena votoatiny voalohany a ao anatin'ilay fanekena de hoe amindra fotsy amin'ny tsy fahamarinany tsika izy, ary tsy hotsarovany intsony ny fahotatsika. Zay misy famelanany misy famirapo amin'ny tsy fahamarinany zany le izy araka ny lalàna, ary misy tsy fahatsorovana intsony ny fahotana amin'ny lafiny moraly, fitondrantena ary fisainana. Ry havana, ny hoe resaka fahotana asina teny kely, le misy kiateny ato am'ty soratra masiny ty le Hébreu 9:7, fa amindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho. Le fa zany a kiateny a zay midika ihany ko ngamba hoe dika ihany ko hoe satria de ity 9:12 ty zany ty le famelanany tsy fahamarina sy famelana fahotantsika ity, io no miantoko an'le anakiroa voalaza etsy anoloana hoe fa zany hoe noho izay noho izay famondrana fony amin'ny tsy fahamarinatsika izay, sy zay tsy fahatsarovana intsony ny fahatatsika zay no miantoko an'le anakiroa ery ambony. Efa aveo ny ato amin'ny fanekena vaovao ry havana de misy endrika anakiroa ny amin'ny atao hoe ota sy fahotana, tsy mitovy zany amin'ny filazan'ny soratra masina azy. Ny fahotana de milaza an'ireo zavatra hita ety ivelany, vokatry ny ataotsika fahadisontena amin'ny fitondrantena, fahadisoana ara-moraly, fahadisoana amin'ny fisainana sy ny fanao rehetra. Iny lazain'ny Romanina 7:5 hoe ny rahan'ny Kristy no manadiotsika afaka amin'ny samy fahotana zany. Araky ny Apokalipsy 1:1 ko mivakina teo, ny 5 tapany 2, dia io rahan'ny Kristy io no manadiotsika amin'ny fahotana. Fa tsy mahafaka niota eo, fa manadio ny fahotana fotsiny. Fa niota kosa, araky ny Romanina 9:5, zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, fa fantatsika fa nitoetsika taloha, de niaraka nombona taminy animbana ny tena niota, mba tsy hanompotsika niota intsony. Io no nandikan'ny teny malagasy an'le hoe izy, fa zao no tena fandikana marina araky ny hevitra amin'ny fototra grika sy ary azo jevanao amin'ny baiboly teny frantsay ko zany, de hoe fa fantatsika fa ny olontsika taloha, le olona mihitsy zany fa tsy nitoetra fotsiny fa le olona amin'ny maizy azy mihitsy, fa fantatsika fa ny olontsika taloha de niaraka nombona tamin'ny Kristy animbana ny tena niota, mba tsy hanompotsika niota intsony. De le ota zany a no fototra mahatonga n'le tsika mampisy an'le vokatra ty ivelany a, de ny fahotana. Takany hoe le ota zany karazana ozinina izabe anakiray mpanamboatra zavatra, de le ota io zany a ozinina mpanamboatra fahotana, de reny le hita maso isanandro reny le vokatry le ota, reny natao hoe fahotana. Ka ny fahafatesan'ny Kristy dia manafaka atsika ny azo fijalian'ny Kristy, manafaka atsika amin'ny herin'ny ota io, araka zany Romanina 5:5 zany, efa niaraka nombona tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana io le olona taloha mpamokatra fahotana io. De ao anatin'ilay fanekena vaovao zany zay nataon'Andriamanitra, de misy an'izay zavatra resahany zay hoe amindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy hotsorovako intsony ny fahotany,
de ilay lafi ny tsy fahamarinana araka ny lalàna de efa nitsarain'andriamanitra atao am' Kristy Jesosy ary lay fahotana sy ota de efa nodiovina atao am' Kristy ny fahotana ary efa nombona hatramin'ny azo fijaliana lay olona taloha tena endriky ny mpamorona n'lay fahotana ety ivelany. Ry havana fanekena testamenta nataon'Andriamanitra zany ka tsy afaka ialany tsony ary rehefa maty Kristy indrindra izy nitsangana tamy maty de tonga de efa mariny zany ary efa zay mihitsy ny zava-misy fa tsy voangatahana amin'ny intsony fefa zany indri zany mihitsy no zavatra efa misy raha teoa noho izay fanekena nataon'Andriamanitra zay. Manoho isika ry havana mandinika ny fanekena vaovao indrindra le votoatiny ny amy fanekena vaovao ztsika hoe misy anaky telo araky ny ambarany Hebreo 15 andiny fahafito ka hatramin'ny andiny fahatelo amby folo misy anaky telo le votoatiny ao zany hoe voalohany ny famelan-keloka, ny faharoa ny fampidirana ao anatiny sitrapon'Andriamanitra ary ny fahatelo ny ahalalànan'Andriamanitra amin'ny alalan'zany tenin'Andriamanitra natao ao anaty zany. Ka zao anio zao tsika de mandinika ny am'le voalohany de ny hoe ny famelana ny famindrana fony amy tsy famarinatsika sy ny tsy fahatsiarovan'Andriamanitra intsony ny fahotatsika rehefa natao zany noho ny lay fanekena vaovao averiko noho ilay fanekena vaovao. Ahoana moa no ahafahan'Andriamanitra mamela heloka antsika arak' zany teniny zany. Reto ry havana ny vitatsika rehefa mamaky tsika amy baiboly tsy afaka ny amela heloka Andriamanitra raha tsy efa maty aloha Kristy nitsaraina teo amy toeratsika nitondra ny fahotatsika ary de izy no natateraka ny fahamarinana takian'Andriamanitra takiany lalàna amitsika de fa izy no navita an'zany koa ny takina amitsika zany de ny finonan' zay asan'Andriamanitra atao amy Kristy zay takina amitsika olombelona ny finona fa de fa netiny Jesosy tokoa ny fahotanao ary io za hoe efa ao anatin'le fanekena vaovao zany tena zay mihitsy ny votoatiny voalohany tsy angambangambainao zany tsy talaonao aminy zany fa rehefa raisinao fotsiny zavatra vitan'Andriamanitra zay kosa aloha raisinao ho an'ny tenanao amin'ny alalan'ny finoana an'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra ao amy Kristy de ho tonga ao aminao zany. Zany inge no ambaran'ny Romanina 10 andininy 7 sy 10 hoy indrindra izy hoe satria raha manaky an' Jesosy ho tompo amy vavanao ianao ary mino amy fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamy maty de hovonjeny ianao fa mifono inona azona fahamarinana ary amy vavano anekena azona famonjena. Mino amy fonao ianao de amarinan'Andriamanitra zay le resaka lalàna amindra fo amy tsy fahamarinany ary amy vavano anekena azona famonjena. Tsy maintsy zany ianao mino ny asan'Andriamanitra atao amy Jesosy Kristy ary le hoe mino io ry havana mampiditra ao anatiny dikan'io fa tsy hoe kory nianatra de fantatra ny zao zany hony tsy zany tena ampidirina ao anaty mihitsy ary azadiny fa ny fototeny am'le hoe finoana ngedy hoe ino dikan'zany ino zany amy teny malagasy de hoe misotro ary le atao hoe misotro tsy asafosafo eo amy lela fotsiny nanotsanam-bava le rano fa tena atelina de efa voatelina hoany le rano iny zay vao miasa manao ny asan'le rano ka ny finoana ny asan'Andriamanitra zany tsy asafosafo anatin'ny saina sy ny eritreritra fotsiny nampandalony talovany eo ambony loha eo fa tena raisy nampidirina ao anaty fa rehefa tafiditra anaty any iny asan'Andriamanitra iny zay vo mavita an'le asany zay vao tena mavita an'izay. Voalohany zany ny takina amitsika de ny finoana. Ny faharoa ny fiakekeloka manaiky fa meloka diso ary azadiny fa itsika ny ry havako nandova oty de fa mpanotatra ny ekibondreny zany tsika fa tsy hoe kory efa nanao an'le fahadalàna sy tsy nakatony teny vo tonga mpanota
fa tsy tonga mpanota zany tsika nohony nataotsika fa efa mpanota isika nandova ota de zay mahatonga atsika mampiseho isan'andro ny endriky ny mampanota atsika de manao fahotana be dehibe aza manamary tena tahaka an'ilay mpanoradalàna fa miverena fa ny fiekekeloka no mahatonga atsika mahatonga an'Andriamanitra afaka mamela heloka riavana ary rehefa zay de tonga tenany sy lasa fiainany amin'ny sambatan'olona lay farekena vaovao rehefa mino de mibebaka miaikeloka de tonga tenany tonga fiainanao ilay lay fanekena vaovao zay nataon'Andriamanitra teo tsy maintsy ataonao zany zay anjara ary anjaranao reo ny mino ny miaiky mifahotanao fa tsy mpandova ota ianao ary mifampanotatra amin'ny fiaviana mihitsy aza fa tsy hoe noho nataonao fotsiny fa ianao nateraky ny nofo de mpanota ianao de rehefa mibebaka ianao de ho tonga nofo ao aminao zany fanekena vaovao zany miaikeloka ahoana moa zany riavana zao hoe araka ny Jona voalohany toko voalohany 5:7 zao no lazainy soratra masina raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka mamela amin'ny fahotantsika sy manadiotsika afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe ny atao hoe miaikeloka zany aloha dia mahita ny asan'Andriamanitra atao amin'i Jesosy Kristy ary rehefa miaiky ianao zany ozy zao teny zao de Andriamanitra kosa mahatoky sy marina toetra roa samihafa zany fa tsy mitovy avy tany zay mahatonga tonga de efa misosa be fotsiny zany eo amin'ny fisainatsika dikany hoe mahatoky de zao tsy miova amin'ny teniny izy fa zay lazainy de zay tokoa no ataony miasa araka ny teniny izy fa tsy hanivelan'ny teniny tsika mantsy zany mahavoatsika matetika entitsika mivoaka ny ivelan'ny teniny Andriamanitra de iverantsika fa any izy no anaovantsika fihetsepo sy filalaovana amin'ny fihetsepoany de hoe mba ibeba de mba hiasa amin'ny any tsy miasa ny ivelan'ny teniny Andriamanitra fa ao amin'ny teny zay lazainy izy zany atao hoe mahatoky tsy miova amin'ny teniny ary hoe marina de zay zany amin'ny lafiny araka ny lalàna de araka zay efa nataony mifafaritany lalàna de zay natao hoe marina izy sady mahatoky izy zany marina zany hoe olona mitazona ny teniny izy ary faharoa voafatotry ny lalàna napetrany izy de rehefa mibebaka ianao de tsy maintsy mamela heloka izy araky ny fanekena vaovao zay efa nataony amin'ny rahany Jesosy Kristy zanany tsy miandro fihetsepo anao zany hoe ohatrany tsaroko fa maivamaivana zany na hoe ohatrany tena mavesatra tsy voavela ngamba tsy tompo fihetseponao zany ary tsy miankina am'zany ny asan'Andriamanitra fa mahatoky izy ny teniny efa mipetraka mazava tsara fa raha zay kosa aloha raha manaiky ny fahotanao anao de mahatoky sy marina izy mamela heloka raha isoary ny famelan-keloka faharoa araka ny Jona voalohany toko voalohany ihany 5:5 sy 7 vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny teny raina taminy ka ambarany aminareo Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy raha hoe isika manana fahaisanano isika kanefa mandeha amin'ny maizina de mandainga isika ka tsy manao ny marina fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava de manana firaisana isika ary ny rahany Jesosy zanany no manadiotsika afaka amin'ny ota rehetra sy ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe mila mandeha amin'ny mazava zany tsika de rehefa mandeha amin'ny mazava tsika de manana faisana amin'Andriamanitra de zao rehefa manana faisana amin'Andriamanitra tsika de mahita ny zavatra rehetra araka amin'ny fahitan'Andriamanitra koa ny zavatra rehetra ka le otatsika sy tsy fahamarinantsika de hitatsika am'izay zany araky ny fahitan'Andriamanitra azy fa tsy araky ny fihetseponao fotsiny na araky ny fihetretanao fotsiny fa tena araky ny fahitan'Andriamanitra azy mihitsy satria efa ao amin'ny mazava ny tompo ianao de hitanao araky ny fahitan'Andriamanitra azy de zay no mitarika an'le fibebahana ka rehefa mandeha amin'ny mazava zany ianao de mitondra an'izany eo Andriamanitra de tonga dia araky ny teny zao ny rahan'i Jesosy zanany no manadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinany rehetra io zany ravana tsy mitovy amin'ilay fibebahana liturjika na fibebahana teknika fotsiny asina fihetsepo asina fanambatambazana amin'ny teny asina ranomaso asina zavatra be dehibe mety misy an'izany angamba le tena fibebahana marina fa ny tsisy fibebahana marina raha tsy hitanao tahaka ny fahitan'Andriamanitra azy ny fahotanao ka mahatonga anao tena torotoro fo ary lasa natahotra an'Andriamanitra
manomboka eo ka tsy samyverina intsony amin'izay fahotana nataonao izay. Mahereza ry havana ny tompo mbanao. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilan'ny Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.